La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Lehilahy iray no namony ainy vokatry ny coronavirus tao amin'ny hôpitaly manara-penitra Morafeno Toamasina. Miampy iraika amby roapolo kosa ny tranga vao marina eto Madagasikara. Olona roa no voasokajy ao anatin'ny forme grave ka ny iray any Toamasina ary ny iray kosa eto Antananarivo. Ankoatra ny lidy-tsoa natao izay teratany malagasy nandray anjara tamin'ny lalao Vevos, teratany malagasy ihany koa ito amin'ny Rocher izay tafiakatra amin'ny dingany manasa-dalana nambina no anaran'ny malagasy ary ty tamin'ny efa taonany izy no nisy nanangana niaraka tamin'ny anabavany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanapa-kevitra ny manam-pahefana Beninois fa tanterahana androany fifidianana munisipaly any an-toerana na eo aza niady amin'ny Covid-19. Niady teny revelany. Finaritra tompoko lasy tompoko afo fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farana tsipita aminao ety am-piandohana fa isy amin'ny ity androany ity ny fidirana amin'ny vatana izay ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny ity androany ity rehefa vonona ny sary dia tonga dia ho alatsantsika eo any izany famelohana izay. Dia lehilahy iray no namony ainy vokatry ny coronavirus tao amin'ny hôpitaly manara-penitra Morafeno Toamasina. Miampy iraika amby roapolo kosa ireo tranga vao marina eto Madagasikara. Olona roa no voasokajy ao anatin'ny forme grave ka ny iray any Toamasina ary ny iray kosa eto Antananarivo. Michel Aranarzona. Tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Ho an'ny androany 17 Mei 2020 niampy iraika amby roapolo indray ny tranga voamarina. Amin'ireo tranga iraika amby roapolo voamarina ireo vokatry ny fitiliana miisa 300 natao. Fitiliana iraika amby roapolo teto Antananarivo. 15 ireo tranga voamarina fa mitondra ny tsimikaretin'ny coronavirus. Ireto farany izay ka importé avy any Toamasina avokoa. Amin'ireo fitiliana miisa 270 tany Toamasina kosa, enina ireo tranga voamarina fa mitondra ny tsimikaretina. Hatramin'ny androany izany miisa 430 amin'izao ireo tranga voamarina nanomboka ny volana Martsa eto Madagasikara. 410 ireo olona sitrana sy 10 ireo manaraka fitsaboana ary miisa 2 ireo tranga mampanana forme grave. Iray tamin'ireo tranga mampanava laza omaly no nodimandry. Lehilahy iray 75 taona no namony ainy vokatry ny coronavirus tao amin'ny hôpitaly manara-penitra Morafeno Toamasina. Ilaina raha ny fanazavana ny fanohizana ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka. Mila jerena manokana ihany koa ireo olona voasokajy olona marefo. Mamparefo azy izay zany no anaovany an'ilay atao hoe tranga tahorana zany izay haningotra ny ainy ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana amin'ity aretina avy amin'ny coronavirus ity. Efa antenentsika teo ireo olona lehibe zany mihoatra ny 70 taona dia ny olona marary ny fosiny lalandrà. Tafiditra ao ny tositra avo, tafiditra koa nefa ilay manao hoe insuffisance cardiaque chronique zany ireo olona efa reraka zany ny fiasan'ny fony. Tafiditra koa ireo marary vo zany efa manana aretin'ny vona, manana aretin'ny aty efa mitaiza, manana aretin'ny fitaovam-pisefoana mitaiza azy, ireo olona misy homamiadana ary ireo ilay olona tratry ny atao hoe atavezana be loatra. Marihana fa ny fisian'ireo atao hoe mamparefo azy ireo zany no anaovany an'ilay forme grave, forme sévère, forme critique. Izay zany no antony mahafaty an'ireo olona ireo satria ireo olona ireo no anao an'ilay hoe mila famelomana, mila ny respirateur, mila famelomana saripala. Mitoeto amin'ny tany sy Repoblikan'i Madagasikara ny fahamiana ara-pahasalamana ao anatin'ny 12 andro. Ankoatra ny fanohizana ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka, andrasana ny fepetra apetraky ny filohan'ny Repoblika ao anatin'ny fanatanterahana izay fahamiana ara-pahasalamana izay. Araka ny fanambara tao anatin'ny fanadadiana teo, lehilahy iray 15 taona no maty vokatry ny coronavirus any Toamasina. Efa voalevina ny atoandro teo ihany ny razana. Izy araka izany olona voalohany matin'ny coronavirus eto Madagasikara. Fanadina.
Nodimandry alina tany Toamasina, hôpitaly manara-penitra Morafeno i Kasaona Roger 5 taona, vokatry ny aretina coronavirus raha nambatra ny mpitondra teny avy eny amin'ny CCO Ivato. Nipetraka tao Tanamakoho izy ary mpiasan'ny hôpitaly Mpanjakana, hôpitaly kely Toamasina, mpandamina fiantsonana moto sy fiara. Izy arak'izany no olona voalohany maty n'ity aretina ity teto amintsika taorian'ny nidiran'izany teto Madagasikara ny volana Martsa lasa teo. Isan'ireo olona nisokajiana ho marefo izy raha ny fanazavana no ny aretina diabeta ny taiza azy. Ny fahasalamana izany hoe miambina ny fiantsonan'ny toeram-ny fiantsonan'ny fiara zany izy io any amin'ny hôpitalin'ny Toamasina. Omaly hariva moa zany izy io no domandry ary raha hoe zarena amintsika fofo hoe nisy tosi-drasy diabeta zany io marary nodomandry ny forme grave ny Covid-19 io ary efa nataon'ny mpitsabo moa zany sy ireo mpiara-miasa rehetra ny fahasalamana ny izay tokony natao rehetra. Raha ny fanadihadiana ny sabotsy 5 volana May lasa teo no niditra hôpitaly tao Morafeno izy, raha toa ka efa notsaboina andro vitsivitsy tany amin'ny hôpitaly be any Toamasina. Raha toa ka efa voalaza fa coronavirus no nahafaty azy, tahaka izao kosa ny fanazavan'ny fianakaviany. Ny alan'ny tantramonay teto nidirana hôpitaly, niakatra be taony diabeta koa fa tonga tao hôpitaly be izy. Sady niakatra diabeta, niakatra tension. Dia tamin'ny herin'ny niany amin'izay izy natao ino moa le nataony regny positif hono. Dia nitransferina tamin'ny manara-penitra ary nisy température tao fotoagna zay. Dia koa fa nitransferina tagny natao analyse, natao nalefa Antananarivo. Jusky niany tompoko tsy nivaly le analyse. Gaga zany le zay fianakaviagna hoe ino marina le raha aretigna ino. Zare miteny corona. Nefa zay ndraiky nirany tamin'ny teto diabety. Ny fianakaviany izay mangataka ny tena vaovao marina mikasika izany. Tsy namenjareo zany le faty fa corona hoy zareo. Nefa raha corona kosa hozy nendray matofy loha, tsy mandoa fagnafody l'hôpitaly. Tsy magnefa fagnafody, tsy mandoa vola. Nefa magaga isan'andro zay fianakaviagna ny mividy fagnafody fogna. Namboarina serikeo izy zareo, amboary serikeo izy zareo, dia aterina miaraka amin'ny lambany. Dia tonga dia alevo mampasan-draza fa tsy ampamantagnana an-trano. Dia nagnaraka an'igny fepetrany regny zay, tsy miarotoro, tsy miamifaty zay. Fianakaviagna ndraiky nekenjare nakany faty eo. Dia tonga dia nandevo. Nagnatrika an'ilay fagnataovan-jare nazy agnaty serike sy le nagnataovan-jare lambany. Fanafodin-jare madamony, negatif koa fa natao test. Dia magaga amin'izay na ino le madamony nefa negatif. Ary nampodin-jare zao koa fa lasa le raha zany nampodin-jare madamony. Aminay kosa raha tokony ho izy zany amin'ny maha-olombelona, tokony namena vaovao marina zay avy. Zay zany le tegna ilainay vaovao marina amin'ny raha io. Ny atoandro teo ihany no voalevina tany maro karazana ny razana fandevenana izay natoa ny fanjakana manontolo ary natreha ny fianakaviana akaiky azy ihany. Tsy handray ny cas symptomatique indray alohany ao amin'ny CHU ao Morafeno fa ny Foyer Social Canada ao Toamasina no handray izany. Izay ny lamina vaovao napetraka ho an'ireo olona marary ny coronavirus ao amin'ny faritra Tsinanana. Ny alarana evy. Raha ny fandaminana vaovao any amin'ny faritra Antsinanana, tsy mandray cas asymptomatika indray aloha ny CHU ao Morafeno, fa ny Foyer Social Canada ao Toamasina indray no handray ireo cas asymptomatique. Efa vonina araka izany ny toerana andraisana ireo olona voan'ny coronavirus cas asymptomatika ireo. Ary isokatra manomboka rapitso alatsinainy ny fandraisana ireo marary. Misy fandriana miisa 10, efitrano ho an'ny mpitsabo sy mpitsabo mpanampy, sy toeram-pidiovana ho an'ny lehilahy sy vehivavy ary ho an'ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy ao amin'ity hôpitaly ity. Ankamaroan'ny olona mitondra ny soritra aretina Covid-19 manko eto amintsika dia tsy mitondra ilay soritra aretina na ilay antsika hoe asymptomatique. Dia izay indrindra no nahatonga antsika hoe mba tsy ho feno vetivety ilay hôpitaly manara-penitra dia nanomana antsika any Foyer Social Canada andraisana an'ireo marary asymptomatique reo zany. Ka
nanomboka tamin'ny alakamisy moa dia efa nanomana an'io sika afaka mandray marary 10 izy io nampanarahana ny fenitra rehetra daholo na ny ataontsika hoe toeram-pidiovana sy ny toeram-pivoahana. Nanamafy ny gouvernoura ao amin'ny faritra Antsinanana fa tsy feno akory ny CHU ao Morafeno fa ivonina izy ireo amin'ny fandraisana ireo olona marary ny coronavirus ahitana forme grave. Nanatanteraka fiofanana niaraka tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ireo ekipa mandrafitra ny brigade d'intervention spéciale Covid-19 teo ihany koa ny fiofanana nomena azy ireo mahakasika ny TCR ny laharana efson. Anamafisana ny ady amin'ny coronavirus nanatanteraka fiofanana niaraka tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ireo ekipa mandrafitra ny brigade d'intervention spéciale Covid-19 na ny BIS. Tantsona ny ampifanaraka ny fenitra takin'ny laboratoire sy ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny fanaovana testa TCR fa indrindra ihany koa ny fampitoviana ny lentany fiatraha-miasa. Misy ihany koa ny fiofanana manokana no tanterahan'izy ireo mikasika ny TCR. Ho fampitombona ny fahaiza-manaon'ireo miaramila misehatra ara-pahasalamana eo anivon'ny BIS. Nanatanteraka fiofanana miaraka tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ny élément anatin'ny brigade d'intervention spéciale Covid-19 mba hampifanaraka ny fenitra takin'ny laboratoire sy ny ministera amin'izay fanaovana PCR izay no antony nanaovan'ny brigade d'intervention spéciale Covid-19 ny formation izay nataon'ny ministeran'ny fahasalamana io. Ankehitriny zany dia manana traikefa amin'izay fanaovana PCR izay ny brigade d'intervention spéciale manaraka an'izay fipetratra takin'ny laboratoire sy ny ministeran'ny fahasalamana izay. Nandefa iraka nakany Tomasina tokoa ny brigade d'intervention spéciale Covid-19 noho ny situation ankehitriny any Tomasina zany. Any izy dia miara-miasa io élément brigade ireo dia miara-miasa amin'ny DRS any Tomasina manao ny investigation sy ny test PCR. Miisa 20 ireo miaramila misehatra ao amin'ny fahasalamana mandrafitra ity brigady ity izay ahitana mpitsabo miaramila sy mpitsabo mpanampy ary faritra 3 eto amin'ny Nosy no misy azy. Analamanga, Matsiatra Ambony ary Antsinanana. Asa tanterahana amin'izany ny intervention na ny fanadiadiana lalina. Ny fitiliana TCR araky ny toromarika nomen'ny tompon'andraikitry ny faritra misahana ny fahasalamana. Lafim-baovao hafa kosa indray raha toa ka efa nilazaina fa lany tamingana ilay vorona râle de Cuvier nilaza indray ireo siantifika ankehitriny fa nahita n'ilay vorona indray ny taona 2024 no nahitana azy. Ny laharana efson. Raha efa 4 sy 3 taona tany aloha no voalaza fa lany tamingana ilay vorona râle de Cuvier. Nahavariana ireo siantifika maro indray ny fahitana azy nanomboka ny taona 2020 sy 2020. Izany hoe niverina nipoitra indray ity vorona ity saingy nahitana fiovana raha ampitana tamin'ilay teo aloha. Raha iverenana ny tantara, nipetraka teto Madagasikara sy tao amin'ny Nosy Seychelles ity vorona râle de Cuvier ity. Isan'ny vorona mahagaga no izy tsy manidina na misy aza ireo vorona hafa tsy manidina toa azy toy ny manchon sy ny autruche. Antony tsy nahitana ity biby ity intsony ny tondra-drano niseho tao amin'ny île Aldabra efa 4 sy 3 taona lasa izay. Niakatra avy telo eny raha mitaha tamin'ny teo aloha ny vokatra asy any amin'ny distrika Ankazoabo Atsimo faritra Atsimo Andrefana. Raha manodidina ny 3 taonina isaky ny hektara izany teo aloha tafakatra 10 taonina isaky ny hektara izany. Tsy misy mandray kosa nefa ireo vokatra. Yves Richard. Tsara ny vokatra asy tao amin'ny distrika Ankazoabo Atsimo faritra Atsimo Andrefana tamin'ity taona mpamokarana ity. Naomby ny fanentanana nataony ny tompon'andraiki-panjakana ho fanatsarana ny fambolena asy. Raha nanodidina ny 3 taonina isaky ny hektara ny vokatra teo aloha. Tafiakatra 10 taonina isaky ny hektara zany amin'izao fotoana araka ny tatra nataony ny solombavambahoaka avy any an-toerana. Olana ankilany ny tsy fisiany mpandray ny vokatra izay mampitaraina ny tantsaha amin'izao fotoana izao. Mitaraina ny vahoaka ao aminay satria le coton na hasy zany ny viliny teo dia tampaky ny gouverneur fa 300,000 ny vidiny. Avy eo le opérateur rehetra koa dia mila mampizetsika ny prix io. Dia bakeo ny mpanjary rehetra mieky ihany ao amin'ny gouverneur
lafa aty an-trano de tsy mitvily an'io koa fa hoe ahena valondrato ne valondrato koa mbola atao bon manahaky an'izay zany hasina eo zany misy any amin'ny efa vita voazana zany efa any amin'ny 30 tonnes mbola sisy mpividy alefa le autorisation itao hasy io zahay mbola histoire koa le autorisation. Manomboka amin'ny masomboly ny zezika sy ny fanafody famonoana bibikely ary ny ahiditra mpanimba voly. Mila masokarina betsaka amin'ny fikarakarana azy ny fambolena azy. Mananika ny 5 hetsy ariary hatramin'ny 2 tapitrisa isaky ny hektara ny vola lany. Raha tantsaha maro araka izany no nroso tamin'ny findramam-bola teny anivon'ny banky nanatsarana ny fambolena. Tafiditra anaty fatiantoka goavana izy ireo ary mitaky fandraisana andraikitra avy hatrany. Isanandro mitsosa jala, mikorokiredy, mitsosa jala mitombo, manino, na vilpoizy, na vilino, avy eo tsirambesina. Keto zay solombavam-bahoaka zahay ro mahazo tsiny. Satria zahay na prisika hoe mambolea hasinareo. Satria ahoana moa le vahoaka efa mijaly, efa mion, efa tsisy raha hohanina, de iny vokatsa iny koa mbola tsy ho vidiny. Nanapaky gouverneur teo miaraka amin'ny mpanjara rehetra hoe ho tapana teny sy arivo mivily ny hasy. Avy eo le mpanjara miala ho azy. Surtout moa le chinois zany teo de hoe tiany lihy saika hivily an'io. Avy eo miala. Zay hoe zahay solombavam-bahoaka nitakin'olo hoe vidio izy solombavam-bahoaka fa ianao nampamody anay. Maro amin'ny tanitsahany an-toerana no efa mikasandao ny lalam-piarinana ny famokarana ny hasy. Ankoatra ny vakiviana vokatry ny tsy fisiany mpandray ny vokatra sy ny fitotonga ny vidin'ny hasy, tsy ampy ny fanohanana sy ny tantsoroka ataon'ny ministera voakasika. Efa nisy raha iverenana ny fomba fambolena hasy amin'ny fomba vaovao BCI, ho famaliana ny fitombon'ny filana eran-tany sy ho fanarenana ny fomba fambolena hasy, saingy tsy nitohy araka ny tokony ho izy. Ankoatra ny Ludsof sy Nathan izay teratany malagasy nandray anjara tamin'ny Alao Vevos, teratany malagasy ihany koa i Tom Rocher izay tafiakatra amin'ny dingany manasa-dalana. Nambinina no anaran'ny malagasy ary tamin'ny efa taonan'izy no nisy nanangana niaraka tamin'ny anabaviny. Miantarandrianay. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words the wisdom, let it be. Izy no Tom Rocher, roapolo taona, mandray anjara amin'ny lalao The Voice, La Plus Belle Voix. Let It Be, The Beatles no nireny nandritry ny audition à l'aveugle voalohany tamin'ity lalao ity ary nambabo ny fon'ny mpitsara rehetra. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Tafiditra tao amin'ny ekipany Amel Bent ny tenany rehefa nisafidy izay ho kotrany amin'ity lalao ity. Ankoatra ny Louis Soucy Nathan izay teratany malagasy, fantatra ihany koa fa malagasy Tom Rocher nambinina. Teraka teto Madagasikara ary nipetraka teto ny tenany hatramin'ny 4 taonany. Avy eo nisy nanangana niaraka tamin'ny anabaviny ary nandeha nipetraka tany Frantsa. Efa nianatra tany États-Unis ihany koa ny tenany. Mandeha matetika eto Madagasikara ihany izy ireo vahisin'ny fianakaviany ary ny taona 1994 no nandehanan'izy ireo farany teto amin'ny nosy raha ny nambarany. Tsy vaovao aminy ny tontolon'ny mozika. Efa nanao cover maro ny tenany ary izay no nahafantarana azy voalohany teo amin'izay sehatra izay. Ny hirany Francis Cabrel, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai no nireny tamin'ny dingana KO ary natafiakatra azy amin'ny lalao manasa-dalana. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits. Oh wow. Comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait. Ankoatra ny fahafantarana azy no nifandraisany anjara amin'ny lalao The Voice. Milona tanteraka amin'ny fanatanjahantena ihany koa ny tenany. Efa nibatany amboara lasa champion de France tamin'ny taona 17 teo amin'ny taranja hazakazaka. Tanjony ny andeha lavitra amin'ny mozika sy ny fanatanjahantena.
maresaka iraisam-pirenena any Benin nanapa-kevitra ny manam-pahefana beninois fa tanterahana androany fifidianana munisipaly any an-toerana na eo aza ny ady atao amin'ny Covid-19 fanandia. Na dia ao anatin'ny ady amin'ny pandémie Covid-19 ary izao tontolo izao tsy nanaka ny manam-pahefana beninois izany ny anatanteraka ny fifidianana munisipaly any an-toerana mo amin'ity androany ity. Nateo aza ny antso nataon'ny mpanohitra amin'ny hanemorana ny fifidianana io. Efa niana tanteraka tao anatin'ny crise politika lalina ao Benin tao amin'ny elanelan'ny volana misy Jona 2022 mialohan'ny fifidianana solombavambahoaka ary nisy aza ny fidirana an-dalambe nanohitra ny valim-pifidianana. Nisy tamin'izany fotoana izany fitifirana tamin'ny mbala tena izy anaparitana ireo mpanao fihetsiketsehana. Taorinan'izay miditra ny crise ara-pahasalamana indray ny any an-toerana nitombatra ny isan'ny olona tratran'ny coronavirus. Tsy nampiempotra ny fanatanterana ny fifidianana kominaly androany anefa izany. Fepetra maro ny fanondraisin'ny fanjakana amin'izay fifidianana izay fa mbola naneho ny ahihany ny vahoaka beninois indrindra taorinan'ny fitiliana faobe natao tany an-toerana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavao.